Dia eto zany tsika tonga de aka ohatra par rapport am'le hoe private, protected, public. De le private no jerentsika voalohany. Private izy de hoe eo anivon'ity kilasy ty ihany izy no hita. Inona no hita eo anivon'ity kilasy ty ihany? Aiza zany kilasy zany? Jerentsika ny kody. Ny kody de eto miala eto. Tiana atao hoe anatin'le kilasy zany manomboka eto mifarana eto. Ireto zany no anatin'le kilasy. De tiana atao ivelan'le kilasy. Ty zany ny anatiny de fa ny aty zany efa ivelany mazava daholo zany. De ozy izy ny ato ireto zany itony famaritana sy lasitondra vao mitondra ny visibilité, ny accessibilité private de tsy hita ivelan'le kilasy ndao ary jerena. De fa nanao ohatra teto hoe ity zao public taona ataoko tononkiko gasy public taona sy publicasy fa private private le anarana. De le ity anarany ity ataoko teto jerena hoe ivelan'le kilasy hoe jerena raha hitany satria normalement ny taona sy ny asa reto rahasoa asa rahasoa taona satria rahasoa anarana. De rehefa natao izy de io ozy izy rahasoa asa secrétaire rahasoa taona 33 fa ny rahasoa anarana tsy tana fa private izy le izy de cannot access zany tsy azonao andehanana satria raha private zany de tsy azonao tsy azonao ivelan'le kilasy, tsy azonao ivelan'le kilasy. De jerentsika indray le public indray public indray de ty ahoana ny public de azo jerena n'aiza n'aiza. De tonga de miteny ho azy le ohatra andraisitsika ity rahasoa anarana sy taona ty anarana sy taona plutôt taona sy asa ty de tonga de hita ivelan'le kilasy zany hoe raha vao ivelan'le kilasy izy de hita foana raha vao public. Private ao anatin'le kilasy any izy ny azonao exploitena. De protected zany zao satria private efa hitantsika teo l'exemple de protected zany zao